ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabantsika navako malala tratra ity alarobia fa 30 ny volana martsa ity. Nivalahatra mofinainantsika anio dia ny Jeremia 5:20. Jeremia 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona 4 nanjakany Joiakima zanaky Josia mpanjakan'ny Joda. Dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Dia izay nolazain'ny Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema hoe: hatramin'ny taona 17 nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka mandraka androany dia mandritry ny 13 taona zao no nahatongavany tenin'i Jehovah tamiko ary nolazaiko taminareo. Eny ny fo maraina-kao ka nilaza nefa tsy niaino ianareo. Ary Jehovah naniraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy niaino ianareo. Nanangila-tsofina iaino hoe: samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onina any amin'ny tany izay nomeny Jehovah nareo sy ny razanareo hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka Andriamanitra hafanompo azy sy hankohoko eo anatrehany, ary aza mampatezitra ahy amin'ny asan'ny tananareo. Fa andrao hatonga loza aminareo aho, nefa tsy niaino ahy ianareo Jehovah, mba hampatezeranareo ahy amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao nolazain'i Jehovah tompony maro, noho ny tsy niainonareo ny teniko, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko, hoy Jehovah, ary hoentiko amely ity tany ity sy ny mponina eto mba amin'ireto firenena manodidina rehetra ireto izy. Ary aringako tokoa ireo ka ataoko figagana ny zavatra mampisitrisitra sady ho rava mandrakizay. Ary atsahatra eo amin'ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ny feon'ny vato fikoseham-bary ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ety tany rehetra ety dia ho foana silao, ary ireto firenena rehetra ireto hanompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Ary rehefa tapitra ny 70 taona ho Jehovah, dia ho valiko kosa ny mpanjakan'ny Babilôna sy izay firenena izany noho ny helony, ary ny tany Kaldiana kosa dia ataoko rava mandrakizay. Ary ho tovika amin'izany tany izany ny teniko rehetra izay efa nambarako hamelezana azy, dia izay rehetra voasoratra ato amin'ity boky ity, izay novona an'iny Jeremia mely ny firenena rehetra. Fa ireo kosa indray dia ampanompony ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe, ary ho valiko araka ny ataony sy araka ny asan'ny tanany avy izy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 15, samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo. Samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo. Tamin'ny andron'ny Joiakima ry havana no nitenenan'i Jeremia ity afatra ity. Mpanjaka maro moa no nifandimby nampitain'i Jeremia afatra. Nanomboka tamin'i Josia, nandalo an'i Joiakima, nandalo an'i Joiakina ary Zediki. Dia i Joiakima no niantefany ty afatra ity ary nitenenan'ny tompo zany tamin'ny Jeremia hoe 13 taona no efa nitenenana no efa nananarana ity firenena ity fa tsy nety niaino izy. 13 taona tsy niova ny afatra. 13 taona nilazana hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ary samy miala amin'ny ratsy fanaonareo. Afako manazava eto Jeremia fa ny fo marain'Andriamanitra, zany hoe ny sahiran'Andriamanitra ny teny nandritry ny 13 taona. Ary tsy vitany hoe ny sahirana ny teny ihany, fa naniraka olona hafa koa aza, naniraka mpaminany, ary tsy niova ny afatra. Samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ary miala amin'ny ratsy fanaonareo.
inona afaka malala le hoe lalan-dratsy ary inona le ratsy fanao izay nanafarana manokana ny Joiakima. Raha mitentsika hoe lalan-dratsy na miteny ny baiboly hoe lalan-dratsy eto dia samy hafa am'le hoe ratsy fanao. Lay lalan-dratsy dia efa hitapoko hitam-pirenena. Lay lalan-dratsy de efa zary rafitra mihitsy, lay rafitra mihitsy no efa manjary mpanao ratsy. Ary efa misy fomba mahazatra hita maso ka efa tonga fanao. Efa tonga fanao ary efa midika ny hoe lalan-dratsy de efa tsy manaitra intsony na de efa ratsy aza efa tsy manaitra intsony ny mahita azy, efa mahazatra ny fanaovana azy ary tonga mety indray ara lay lalan-dratsy. Lasa ekena lay lalan-dratsy. Zavatra tsy mety zao, zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao fa de ekena ary dia indraindray aza toa marinina mihitsy. Zay le hoe lalan-dratsy. Inona lalan-dratsy tamin'ny andron'ny Joakima? Ny voalohany indrindra dia ny tantaran'ny Joakima de lay faraisana tsy kombakomba amin'ny firenena izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra ka nanompoana azy reny. I Joakima de nanana fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny Egypta. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra io fifandraisan'ny Joakima tamin'ny Egyptianina io na tamin'ny firenena Egypta io dika teny Egypta moa dia Mitsraim ao baiboly zany hoe lay papijaly, lay papahory. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fifandraisan'ny Joakima tamin'ny Egypta. Ary izay fifandraisana tsy madio tamin'ny Egyptianina izay ara-diplomatika de nanjary fifandraisana maloto ka nahatonga ny Joakima nanomeny nandroba ny volamena tao amin'ny tempoly hanambatambazana ny Egyptianina. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka toko faharoa, Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo, Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo, andininy fahaefatra amby telopolo. Aminaran'i Jesosy. Ary Farao Neko nanindry any Eliakima zanak' Josia ho mpanjaka isoloan'ny Josia rainy, ary ny anarany no fanao hoe Joiakima. Joiakima zany dia Eliakama ny anarany teo aloha, fa rehefa nesorony rehefa ny Egyptianina nahampanjaka azy, napetraky ny Egyptianina ho mpanjaka izy zany dia nanaraka ny sitrapon'ny Egyptianina, nanaraka zay baikon'ny Egyptianina ny Joakima. Dika teny hoe Joakima dia nasandratry Jehova, fa raha ny tena marina tsy nasandratry Jehova izy zany fa nasandratry ny Egyptianina, nasandratry Farao Neko hitondra ny firenena. Ary dia rehefa nitondra ny firenena Joakima de ny vola fotsy sy ny volamena rehetra tao amin'ny tempoly de nomeny Joakima any Farao. Nomeny Joakima any Farao. Inona zany lay lalan-dratsy? Lay lalan-dratsy de zao lay fanompo-tsampy, ilay tsy fanajana zay masina, lay fieritreretana n'Andriamanitra ho tsy mahita, ho tsy mitsara, lay fieritreretana n'Andriamanitra ho tsinitsinina, lay tsy fahatahorana n'Andriamanitra. Tsy tao anatin'ny Joakima intsony ny tahotra n'Andriamanitra, fa de ny tahotra ny Farao Neko, tahotra olombelona no zary nanjaka. Ary tsy nampaninina any Joakima ny fanaovana ny sitrapon'ny Farao noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Joakima de mazava ho azy nanaraka niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ny firenena. Rehefa niala tamin'Andriamanitra ny mpanjaka de niala tamin'Andriamanitra koa ny vahoaka, ary de tonga nandeha tamin'ny lalan'ny ratsy izy. Tonga fanao ny fanompo-tsampy, tonga fanao ny kolikoly, tonga fanao ny fitondran-tena tsy mendrika isan-karazany satria ny alana ny didin'Andriamanitra. Rehefa malala eto zany Jeremia nanao antsoavy manao hoe tezitra Andriamanitra, hikapoka Andriamanitra, hanafay Andriamanitra raha tsy miala amin'ny lalan'ny ratsy ny fireneny Joda. Indrisy afaka malala fa tsy niala tamin'ny lalan-dratsy mihitsy izy, na de nanao antsoavo aza
ny mpaminany hoe miala amy lalan-dratsy. Raha toa ka jerena am'zao arenatsika zao reavaka malala de tsy mifanalavitra ny rano mihitsy, ny tantara de miverina. Tenyandriamanitra am'izao karemy zao de manao antsoavo ny mpino, ny kristianina, ny fiarahamonina mihitsy aza hoe miala amy lalan-dratsy. Iny miravaka malala ny zavatra hitatsika amin'ny andro ankehitriny, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de tereny hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray aza hamarin'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahadalany sy ny fahalotom-pitondratena isan-karazany. Ary dia indraindray zary efa lasa rafitra mihitsy ny faharatsiana, lasa fanao mahazatra ny faharatsiana am'izao andro ankehitriny zao. Izay tsy manao lay ratsy indray no ohatran'ny hafahafa, ny manao ny tsara indray no hafahafa, fa toy ny manao ny ratsy ny mahazo dera indraindray, toy ny manao ny tsy mety no tohatran'ny marina eo anatrehan'ny fiarahamonina, fa am'izay mijoro marina indray ny toamaloto ao anatrehan'ny fiarahamonina. Reavaka malala zany no mitranka maneran-tany satria efa nialana le lalana tsara an'Andriamanitra, ny fanajana ny aina, ny fanajana ny fiainana, ny fanajana ny tahotra an'Andriamanitra, fa izao reavaka malala mandeha amin'ny lalana ratsy ny olona. Ary io efa nytenenin'ny tompo hatrany amin'ny boky ny Agay. Aty aorinan'ny izao tantara zao moa Agay dia manafatra hoe hevero ny lalanareo, saino ny lalanareo, lalana ino no andehananareo io, lalan-dratsy ve sa lala-tsara? Tsy afaka miala mihitsy reavaka malala ny vanim-potoana ankehitriny isika tahaka ny tsy nafahan'ny Joda niala tamin'ny fitsakan'Andriamanitra, satria raha miteny hoe lalan-dratsy de zavatra hita maso zany, safidy zany, tsy afaka miteny antsy tsy fantatra hoe lalan-dratsy iny, tsy afaka miteny antsy tsy fantatra hoe lalan-dratsy iny, fa ny dikany hoe lalan-dratsy de zao tena fantatra fa lalan-dratsy sangy inina andehanana ihany. Ary zay no mitranga am'izao taonjato enatsika zao reavaka malala na eto anivon'ny tanindrazantsika na maneran-tany de saika fantatsika zao, fantatry zao tontolo zao fa lalan-dratsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, lalana maka amin'ny fanimbana ny tontolo iainana, fahavetavetana sy ny sisa rehetra, lalana makany amin'ny fampanjakana ny nofo, fampanjakana ny herisetra, fampanjakana ny ataontsika hoe ty fahalovana, de zany ny lalan-dratsy iainana ankehitriny. Am'izao karemy zao reavaka malala de manao antsoavo ny tompo, raha izy-tsika ho marina amitsika toy ny tenin'Andriamanitra toy ny hoe ndao mba hiala amin'ny lalan-dratsy, ndao mba hiala amin'ny lalan-dratsy zay heverina fa efa hita maso, efa fantatra, efa fanao, hita isan'andro, andrandray aza amarinina. Fa ny faharoa de tsy ny lalan-dratsy ihany no hitao man Jeremia reavaka malala, ny Joda eto hialana fa ao koa ny fanao. Ny fanao de somary hafa am'lay lalan-dratsy, lay fanao de lay zavatra ataon'ny olona tsirairay io, zavatra ataon'ny lalan-dratsy de fanaon'le fiarahamonina mihitsy ny fangalarana lanja, ny kolikoly, ny tsy firarahiana ny kamboty, fanaovana tsinitsinina mpitondratena, ny fahalotom-pitondratena amin'ny lafiny maro. Fa ny fanao de zao zavatra mety ho mahazatra ny tsirairay manokana indray io, zavatra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay manokana indray io. Samy manana ny fanaony zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, misy fahazara tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De eto zany ny tompo raha manao hoe miala amin'ny lalan-dratsy de le fiarahamonina io, raha miala amin'ny fanao de ny tsirairay io. Tiany tompo zany reavaka malala ny ovan'ny Joda eto de ny hoe ny tsirairay, tsy ny fiarahamonina ihany no miova, tsy lay rafim-piarahamonina ihany no miova, miala am'lay lalan-dratsy, fa ny tsirairay koa de miala am'lay fanao ratsy, satria lay fahavoazana, lay fahotana de nanimba ilay fiarahamonina ary nanimba koa lay tsirairay avy. Reavaka malala raha mamaky ny tenin'ny Paoly isika, ny afatry Paoly isika, Romanina toko 5:1-7 de manazava Paoly fa ny fahotana na ny ratsy de izao rehefa tafiditra de mitopatopa tahaka ny onja ka mifindra ary mora mifindra ny fahotana.
hoy Paoly amy Romanina toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa tafiditra amin'ny olona anankiray ny fahotana de mitady lalana ka mitaona ny hafa ndray hanota tahaka azy. Ny fahotana tsy any ivelan'ny olona akory fa ny fahotana rehefa tafiditra ao anatin'ny olona de miasa, mibaiko ny fisainany, mibaiko ny fijeriny, mibaiko ny fieritreretany ka mahatonga azy hitarika ny hafa koa hanota. Hitantsika am'izay nidiran'ny fahotana amin'ny bokin'ny Genesis toko fahatelo zany fa rehefa tafiditra tao amin'ny olombelona ny fahotana de naminy dia nitaona ny hafa hanota izy ary de rehefa nitaona ny hafa hanota izy de nitaona ny manodidina rehetra ho mpanota ary de nanota avokoa izy rehetra ho Paoly ao amin'ny Romanina toko fahatimy andininy faharoa ambin'ny folo. Mandrakariva ny fahotana de miditra tsikelikely, tsy avy hatrany de zavatra ataontsika hoe zavatra ratsy be ny fijerin'ny fahotana. Raha ohatra ka avy hatrany de hitan'ny olona ratsy be de tsisy manota ny olona. Fa ny fahotana de zavatra toy ny tsara. Ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fahatelo de noharina amina voankazo manitona izy. Mahate hinana, mahate hanindry io ny filazan'ny bokin'ny Genesis azy. Ny fahotana de zavatra tahaky ny fakapanahy moa zany. Ny fahotana de minomboka amin'ny fakapanahy. Dia rehefa lay fakapanahy de zavatra toy ny mahafinaritra, toy ny mety raha tanterahina, toy ny mahafinaritra fanatanterahana azy fa rehefa tanteraka lay fakapanahy de zay ny antsoina hoe fahotana, zay ny antsoina hoe ota. Manomboka eo amin'ny fakapanahy, raha mbola mijalona fitsiriritana le izy de mitoetra fakapanahy ihany. Fa rehefa tanterahina tonga asa le izy, am'izay fotoana zay de tonga ota, tonga fahotana izy. Ary rehefa tafiditra ao anaty izy, manjary fahazarana de manjary mibaiko ny fisainan'ny olona. Ny fahotana tsy hoe enivelany ka ansirana akory, fakapanahy no enivelany ka hitany maso. Fa lay manosika ny olona hanota de ao anatiny ao. Ary io no mahatonga an' Jesosy ny teny inge manao hoe ny ota nge tsy enivelany ka mandoto anareo e, fa ny ota nge ao anatinareo e. Ny ota nge de tsy zay enivelany mampanoto anareo. Fa raha enivelany mampanota de azo sasana am'zelona ngasa raha mety na ansirana raha mety. Fa ny fahotana ao anaty, satria ao anaty de zao mibaiko ny atao. Satria ao anaty de mibaiko zay rehetra mety ho eritreretina koa aza. Raha ohatra ka enivelany ny fahotana de azo ansirana tsara izy. Hoe aiza ny ota? Asa any Besareto ony e, de milamindamina zany ety Andoharo. Aiza ny ota ony? Asa any Taosy ony e, de milamina zany ety Ampandrana. Ny ota zany raha ohatra ka hita matosak'izay de tsy ansirana azy. Fa hoy Jesosy ny ota nge tsy ohatry zany. Diso hevitry nareo raha mieritreritra ny hoe raha anina zany ny tena mpanotana, raha anina ny tena maloto de ansirana tahaka nataon'ny fariseo satria manefa anareo mpiatsara velany. Tsy zany fa ny ota de zao ao anatinareo, ao anatin'ny olona ny ota. Ary ao anatin'ny olona ny ota ary rehefa ny ota de mitombo ao anatin'ny olona. Tsy zavatra tsy metsika akory ny ota ao anatin'ny olona. Fa ny ota rehefa ao anatin'ny olona, ao anatin'ny fon'ny olona, mandoto ny fon'ny olona, mandoto ny fisainan'ny olona, mandoto ny fikasan'ny olona, mandoto an'lay projet mihitsy ary tonga ota izy, ary tonga projet ary izy ndray, tonga fikasana izy, tonga programme asy izy. Rehefa tena latsapaka lay ota, tonga fahalovana izy de tonga lalany ratsy izy. Rehefa tonga projet izy, tonga teti-dratsy mihitsy de lasa lalany ratsy izy. Ary de io no tenenan'ny tompo eto manao hoe miala am'zany projet ratsy zany mihitsy. Zany io io ota efa manjary tonga fomba fiasa io ota manjary isak'izay misy asa atao de misy ota mifanaraka aminy, na koa isak'izay atao de tsy maintsy misy ota mifanaraka aminy. Re afaka malala ka remy ny andro de manao antsoavy eto Jeremia mpaminany ho an'ny fiarahamonina ndao hiala amin'ny lalany ratsy mba ho akasitrahan'Andriamanitra, mba hialana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nisy afaka malala ny toy ny tantara fa tsy niala tamin'ny lalany ratsy mihitsy io tsika teo, i Joakima sy ny firenen'ny Jota. Ny afaka malala am'izao karemy zao de mampahiry atsika ny tenin'Andriamanitra. Inona ny fomba hialantsika amin'ny lalany ratsy? Inona ny fomba hialantsika amin'ny toetra ratsy, amin'ny fanao ratsy,
de ny fandraisana an' Jesosy tompo sy mpamonjy ka remy andro. De hoy Paoly miteny ao amin'ny Galatianina toko 10, ao amin'ny Galatianina toko 1, fa izaho ihany Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Inona no miteraka ny lalany ratsy? Inona no miteraka ny fanao ratsy? Ny nofon'ny olona, ny filan'ny olona, ny fisainan'ny olona, ary ny fisainan'ny olona sy ny nofon'ny olona no fitaovany eo ampelantanan'ny ota. Velona ao anatin'ny olona ny ota. De hoy Paoly manao hoe mandehana omboy amin'ny hazo fijaliana ny nofonao. Zany hoe mandehana miara-maty amin'ny tompo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatianina toko 7, vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa ny Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe ahoana ny fomba hialantsika amin'ny lalany ratsy? Ahoana ny fomba hialana amin'ny fanao ratsy? Tsy ny herin'ny tena mihitsy. Ary io tenenin'ny boky Noabolona manao hoe na de tontona ao anaty lona miaraka amin'ny vary aza ny adala de tsy ho afaka mihitsy ny adalana. Ny vary ho fotsy ihany fa ny adala tsy ho endry mihitsy. Satria tsy amin'ny alalan'ny saina maha-olombelona no ahafahantsika miala amin'ny fahazaran-dratsy. Tsy amin'ny alalan'ny fiezahantsika samy rery no ahafahantsika miala amin'ny fanao ratsy. Fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny zanaka. Hoy Jesosy ao amin'ny filazan-tsaramaso naraka ny Jaona, raha ny zanaka ny manafaka anareo, manafaka amin'inona io? Manafaka amin'ny lalany ratsy. Manafaka amin'inona io? Manafaka amin'ny fanao ratsy. No zany rehefa malala mety ao anatintsika ihany faniriana anao ny tsara. Saingy le lalany ratsy mahazatra tsy mamela antsika. Mety ao anatintsika ihany ny faniriana hiala amin'ny ratsy, fa le fanao ratsy mahazatra tsy mamela antsika. Araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 7, fantatro tsara lay ratsy fa ataoko ihany lay ratsy. Fantatro tsara lay tsara fa tsy vitako lay manao ny tsara. Satria efa lalany ratsy mahazatra, satria efa fanao ratsy mitaiza, de efa ao anaty de tsy afaka. Teo hoy Paoly miteny mamaha olana manao hoe ny mandehana omboy amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe ny dikany omboy amin'ny hazo fijaliana de zao mandehana manatona an' Jesosy. Raha iso Jesosy, ento ao amin'ny Jesosy ny fahazarany ratsinao. Hoeto amin'ny Jesosy lay lalany ratsy ny fiarahamonina. Hoeto amin'ny Jesosy ny lalany ratsy mamatotra. Hoeto amin'ny Jesosy ny fanao ratsy mangeja. Hoy Paoly. Eto amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Ombonao amin'ny hazo fijalian'i Kristy reny. Dia miara-maty tamin'i Kristy eto amin'ny hazo fijaliana. Ny dikany hoe mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ange de zao hoe mitondra ny fahotantsika, mitondra ny nofontsika mba hombona amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy. Fa rehefa maty Kristy de maty koa ny asan'ny nofo, de maty ny ota ao anaty. Tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 9:7 manao hoe fa izay maty de afaka amin'ny ota. Rehefa manaiky ombona amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy isika de maty ny nofo, ary rehefa maty ny nofo de maty koa ny fahotana. Satria tsy misy maty manota intsony, tsy misy hoe maty de mbola mangaratra na maty de mbola mamono olona, fa rehefa maty de maty. Saingy zao rehefa malala ny mpanompon'Andriamanitra niara-natsangana tamin'i Kristy. Hoy ihany Paoly manao hoe fa tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty no ananganana anareo kosa ho amin'ny voninahitry ny ray. Zany hoe rehefa nombona niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana itsika de miara-maty amin'ny Kristy koa ny votantsika. Saingy itsika niara-belona amin'ny Kristy de tonga olom-baovao. Ny antsoina hoe olom-baovao zany rehefa malala tsy hoe olona anjely akory, fa olona afaka amin'ny ota. Olona afaka amin'ilay lalany ratsy, olona afaka amin'ilay fahazaran-dratsy, olona afaka amin'ilay fanao ratsy. Olona mahafantatra hoe ity lay ratsy de azoko tsy atao intsony ity ratsy ity. Ity lay tsara de azoko atao lay tsara. Fa raha mbola ao amin'ilay lalany ratsy lay fanao ratsy de zao fantan'ilay ratsy fa ataony ihany. Fantan'ilay tsara fa tsy vitany manao azy. Fa rehefa nanaiky nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, niaraka nandray ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana izy ka miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe vao omby niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana de tonga olom-baovao izy. Lasa olona mahafantatra ny tsara izy de manana herim-panahy anao ny tsara. Mahafantatra ny ratsy izy de afaka tsy manao an'iny ratsy iny. Ary raha sanatria mianjera izy de mahay mibebaka, mahay mifona, mahay miarina, mahay mijoro, mahay miteny hoe tompo tsy anao intsony aho. Rehefa malala eto zany amin'izao fotoana ny kareny zao de manao antsoavo ny tenin'Andriamanitra. Manao antsoavo. Jeremia mpaminany manao hoe miala amin'ny lalany ratsinareo.
miala amin'ny fanao ratsy. Ny lalana ialana am'izany driavako malala de izao ao am' Jesosy rery any. Tiatsika Andriamanitra. Mety misy zavatra ratsy tsy vitatsika mihitsy ny miala aminy. Ao amin'ny hazo fijalian'i Kristy rery any no ahafahantsika miala am'izany. Mety misy ratsy zay mangeja atsika, mety misy lalan-dratsy zay efa hita ao anatin'ny fiarahamonina de izao ao am' Jesosy rery any. Afaka malala am'izao karem'izao de engane ny firenena, engane zao tontolo zao hanapa-kevitra handray an' Jesosy, iova, handray zany fahasoavan' Jesosy maimaimpona izany tao amin'ny hazo fijaliana mba ho velona araka ny tenin'ny Jeremia mpaminany. Engane afaka malala ay anararoatra ny fotoana fibebahana izao tontolo zao. Ay anararoatra ny fotoanany karemy tak'izao izao tontolo zao, iovana, ibebahana. Fa raha tsy mibebaka izao tontolo zao, raha tsy mibebaka ny fiarahamonina de faharavana ny fiainana lavitra an'Andriamanitra. Tsisy heviny ny fiainana lavitra an'Andriamanitra. Tsy mitondra famonjena sy fifaliana ny lalan'ny ratsy. Tsy mitondra fiadanana ny fanao ratsy. Fa izao ny fanekena handray ny famonjena nataon'i Kristy amin'ny hazo fijaliana no mitondra fiadanana sy fifaliana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Fa atao aminao zahay hiala amin'ny lalan-dratsy. Atao aminao zahay hiala amin'ny fanao ratsy. Fantatray Tompo, hitanay Tompo, tsapanay Tompo ny lalan-dratsy zay andehanan'izao tontolo zao. Tsy fahamarinana miseho amin'ny endrika maro isan-karazany, ny fahalotom-pitondran-tena. Ary hitanay koa nefa ny fanao ratsy fanaon'ny tsirairay eo anivon'ny fiarahamonina. Mitaonanay ianao hiala amin'ireny. Efa nomenao anay Tompo ny vahaolana. De ny Jesosy zanakao maty ny solonay teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao aminy no anananay fahafahana miala amin'ny lalan-dratsy maka amin'ny lalana marina. Efa nomenao anay ny zanakao hialanay amin'ny fanao ratsy. Ao aminy ny lalana ahafahanay mandray ny fahafahana manatona anao Andriamanitra. Araka ny tenin'ny Jesosy zanakao hoe izy no fiainana. De ny fanahinao masina Tompo atao mba hamangy anay amin'izao karemy zao. Hialan'ny firenena, hialan'izao tontolo zao, hialanay amin'ny lalan-dratsy. Ary hananana herim-panahy hanao ny tsara. Hananana herim-panahy hiala amin'ny fanao ratsy. Ny ota ao anaty Tompo. Mangeja raha tsy eo ny hazo fijalian'i Jesosy zanakao. Koa meteza amitraka mpitoetra androtsaka ny fanahinao masina ty anatinay. Hananana herim-po, hananana fifaliana. De la fanahy mahery fa tsy fanahy osa manaisotra ny aizan'ny fahotana ty anatinay. Meteza hamangy ny tokantrano tsirairay avy anao amin'izao karemy zao. Meteza hanafaka ny fatorana miseho amin'ny endrika maro samihafa. Mety mamatotra ny tsirairay amin'izao fotoanany karemy zao. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana izahay. De ny ranao Jesosy hanafaka anay ary hamangy ny fonay hanananay fanapahan-kevitra hiala amin'ny lalan-dratsy sy ny fanao ratsy. Misaotra Jesosy. Amen.